Assurance AVA tsinjovy teny-zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany MATV miaraka amin'ny assurance aro. Tompoko lasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MATV amin'ity aliny alarobia fa 24 ny volana May 7/20 ity. Asaina ianao araka izany anaraka ireo vaovao nangon'ny ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isataratsika ary dia ny fitokonana ny tanterahan'ny mpiasan'ny faditseranana iroso amin'ny fitokonana ny syndicat-ny mpiasan'ny douane na ny Sempidou ny 7/20 sy ny 10 ny volana May ho avy izao. Fitakiana tombontsoa no antony izay fitokonana izay fanampanazavana. Ikatona avokoa ny biro ny faditseranana manerana nosy ny 7/20 sy 30 May ho avy izao ary raha mbola tsy mivany fitakiana izy ireo dia hitatra ny voalohan'ny volana Jona hatramin'ny 10 Jona indray izany fitokonana izany. Ny antony fitokonana moa zany dia fitakiana izay tombontsoa efa mifaritana tamin'ny décret tamin'ny 1960 no avoazina tamin'ny décret 1992 zany ny fitakiana izay ataon'ny mpiasan'ny faditseranana ary izy ity zany zavatra efa ela no nifampiresahana tamin'ny ministeran'ny finance fa efa bolana 5 volana zao mbola tsy misy ihany ny zavatra hoe azo mitsapaitanana zany sy nivaingana na hoe fanapahan-kevitra matotra ny raisin'ny mpitantana ao anatin'ny ministera zany. Misy teboka ao zany amin'ny mpiasan'ny douane moa sy fantatritsika tsara fa anisan'ny mampiditra vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary angamba ny atsasan'ny recette fiscale azafady indrindra no iandraiketan'ny douane zany ao anatin'izay ka ny voasoratra ao anatin'io décret io zany dia manome ho an'izay olona mampiditra n'io vola io zany dia misy karazana motivation na prime izay omenan'le olona reny zany. Isy ihany ny service minimum mikasika ny fanafody sy ny entana mora simba, ny fitaovana ampiasaina amin'ny hôpitaly, ny colis diplomatique, ny fitaovana ilain'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena na ny armement. Nanambara ny Sempidou fa efa nisy ny dinika fa miandry ny finiavana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra izy ireo.